Nentina nomezan-danja ny kolotsaina malagasy dia nomarindra ireo teo anivon'ny ministeran'ny kolotsaina sy ny vakoka tamin'ity androandroany ity nandritra ny fampiakaran-tsaina izay fanaony isaky ny fiandohan'ny herinandro ny fanandratana ny fitafy malagasy arahantsika ao anatin'ity sary ity ny makasika izay. No indraindrain'ireo mpiasa avy eo anivon'ny ministera ny vakoka sy ny kolotsaina ny maha-malagasy tamin'ny alalan'ny fomba fiakanjon'izy ireo io maraina io nandritry ny fampiakaran-tsaina izay narahana hiram-pirenena natrehan'ny ministra Brigita Rasamuelina. Nomena lanja avokoa ireo fomba fitafy misy manerana ny faritra miisa 12 eto Madagasikara. Nasiteny teto koa moa ny tokony hamezakasina ny maha-malagasy. Zay zany manana fikasana atao amin'ny ministera ny kolotsaina satria moa zany kolotsaina ny adidinay hoe isaky ny manangan-tsaina zay indray mandeha isam-bolana moa zany a dia manao akanjo fitafy avy amin'ny fiaviany avy ny izay rehetrarehetra. Ny anton'izay dia tiana ihany an-tanana hampisehoana aloha zany hoe manana fomba fitafy manamarika maha-malagasy tanteraka azy ny malagasy rehetra dia manentana ny rehetra hoe tsy ho adinoana. Zay kory tsy miteny hoe ho ataovy isanandro tsy antery le izy fa mba mariky iny fampisehoana fa manana mampiavaka azy ny malagasy dia teo amin'ny fitafy zany ny ampisehoana an'izay. Ny anton'izay koa dia tianay koa zany mampafantatra hoe tsara ihany koa no anentanana ny malagasy rehetra amin'ny kolotsaina fa tratra ny fanatotoloantsika dia matetika adidininy ny tena. Nanisy teny mahakasika ny vakoka tetsy Ambohidratrimo koa ny ministra teto. Nanamafy fa tokony ho asiana fanamafisana ny fiarovana ny rova 7 lehibe misy ato amintsika tao aoriana Maizandrova izay tsy mbola fantatra mazava ny antony nahatonga iny tranga iny. Mikasika ny rova moa zany efa may ny mampalahelo dia mampalahelo tokoa fa ny azona atao moa zany dia ara-materialy dia no amafisina ny mpanampy ny mpiambina nampina reo extincteur mamono afo fa ny tena zava-dehibe zay zany tsy maintsy atao moa zany fa ny tena zava-dehibe dia averika foana hoe raha tianao ny tanindrazanao tianao ny razanao a tianao vaky amin'ny firenenao dia ianao ihany ianao olo-pirenena tsirairay avy dia ampiambina an'ireny fa tsy maintsy atao moa zany le ara-materialy dia ny amin'ireny rova misy ala manodidina ireny koa dia izahana isam-bolana diovina le ala satria matetika le ala manodidina koa mora mirehatra dia asiana an'le aroafo reny dia gardien zany no atao fanolosolo miambina foana. 7 ny rovantsika tena nasional raha ny isany jerena misy 520 ny rova fa misy privé izy ireo fa ny atsika tena atsika malagasy tena tantanan'ny fanjakana malagasy dia eo amin'ny 7. Mbola mitoy moa no asa ho izay hoatrehany avy eo anivon'ny ministera amin'ny vakoka sy ny kolotsaina entina anamafisana hatrany ny kolotsaina maha-malagasy izay tsy manakana ny fiaraha-maisa amin'ireo avy any ivelany akory. Miantso ny vahoaka malagasy ny ministry ny kolotsaina sy ny vakoka mba hanaja hatrany ireo fomba amam-panao sy vakoka izay antsika malagasy tsy vaky volo.